famonjena ho an'izao tontolo izao, famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao toriteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadiny manisy j'aime, miaboneny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao, famonjena ho an'izao tontolo izao. Arabaina daholo aloha zany na vitan'ny pasika, arabaina ihany koa fandray fitahiana be dia be androany, andefa ny teny izy mba hasitrana azy, dia arabaina ihany koa anao fa farany fahataperan'ny fahoriana androany. Tsy misy intsony zany fa hisandratra amin'izay ianao, hisandratra amin'izay ianao ary hanana asa vaovao, tena omeny tombo zava-baovao mihitsy, omeny tombo tambitamby tsara mihitsy ianao a, verina amin'ny asa mampalaza anao ianao a, ataon'ny tombo tena mitafy voninahitra mihitsy a, fa ianao ve aloha tena tian'ny tombo e? Izy amin'laza hoe tena tian'ny tombo izy, ho hitan'ny tompo anatin'ny toriteny eto zany androany. Ay, ho hitan'ny tompo anatin'ny toriteny eto zany androany, iza marina ny tena tsia dia hita eo zany, hita eo zany. Any ambadika any efa misy fo tena midobodoboka mihitsy, misy fanahy tena mibitabitaka mihitsy amin'ny fitiavana ny tompo, satria isy olona tena omeny tompo asa tsara be mihitsy, asa tena mampalaza mihitsy. Atsara amin'izay ny ranomaso fa isy valiny koa ny ataonao, isy valim-bavaka, isy laza, isy voninahitra, ny asanao iroborobo tanteraka mihitsy. Amen. Olona tian'i Jesosy tompo zany a, mino fa ny olona rehetra tonga eto tian'ny tompo daholo. Amen. Mino fa samy tian'ny tompo daholo ny olona rehetra tonga eto a. Tenenina manao hoe tsy mila manamelo tena zany ianao hoe fa raha mbola manamelo tena hoe ianao a ka tsy mandray an'izany dia midiky zany fa ianao mihitsy namonao ny tompo. Tenao an'izany namanao aza menatra mihitsy a, teniteneno izy, dika hoe zany fa anao mihitsy namonina faty azy. Fa raha mandray ny tenin'Andriamanitra kosa hoe ianao ka mino ianao fa velona Jesosy tompo, dia anao zavatra eo amin'ny fiainanao izay. Zao ary zany fanontaniana, raha azonao tsara ilay izy teo, iza zany namono ny tompo dia izy zany mino anazy fa velona izy, iza ny mino fa velona izy. Raha mino anao zany fa velona izy, tena anao zavatra amin'ny fiainanao izy, tena anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izy. Amen. Ndao ary sika hijery tenin'Andriamanitra somary mampome izy ity a, ao jeresika ihany a, ao amin'ny Matthieu 4:12. Matthieu 4:12 manomboka amin'ny andininy faefatra. Matthieu 4:12 manomboka amin'ny andininy faefatra amby roapolo. Matthieu filazantsarany Matthieu 4:12 amin'ny andininy faefatra amby roapolo. Soramandry rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ny nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambony ranomasina. Vakina ny andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa mby teo ampovoany ranomasina ny sambo kely tamin'izany. Averiko, ary efa mby teo ampovoany ranomasina ny sambo kely tamin'izany. Aiza tsara hono misy ny sambo kely? Miara-manaiky sika avy ampovoany ranomasina? Eny ary toizako ary.
ary efa mby teo ampivoany ranomasina ny sambo kely tamin'izany dia natopatopa ny alin-drano izy fa notohainy rivotra ary tamin'ny fiambenany faefatra amin'ny alina dia nankeo amin'ny mpianatra Jesosy nisangatsangana teny ambony ranomasina ary no nahita azy nisangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra izy ka nanao hoe matoatoa io averiko ary no nahita azy nisangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matoatoa io dia nianso izy no nitahotra. Amen. Atreo aloha zany zay rehefa so ny voalazan'ny baiboly. Rehefa nandeha samokely zany ny mpianatra rehefa teo ampovoany ranomasina dia nisy olona nandeha teo ambony ranomasina dia natahotra ny mpianatra ny alin-drano ihany koa tamin'izany ny nanonja ny ranomasina mitady lentika ny samokely dia fantana mipetraka aminao ahoana ny ataonao raha ny samby ampovoany ranomasina atopatopa ny alin-drano mbola mahita matotoa ihany koa ianao. Anontany io namanao inona hoe ny ataonao hoe hitsoka ianao zany isoraka anaty ranomasina any ampovoany ranomasina ane ka tsy misy dongo tany afaka hitsoany anatin'ny ranomasina anaty sambo ianao atopatopa ny alin-drano hijanonao ianao nefa inona ny hitanao eo matoto fa zao tsy ny tenin'Andriamanitra ambara amin'io misy zavatra eo amin'ny fiainana izay eritreretinao mihitsy hoe tsy vai atsony ny olana. Misy zavatra mampieritreritra anao tsy vai atsony ny olanao. Hitsoraka anaty ranomasina anao dia ho faty alina. Zany anaty samokely ianao atopatopa ny alin-drano. Ianao anefa zany hijanonao ny alin-drano efa mba mahay mivoy samokely any ry petera fa tsy matoto manomboka manatona amin'izay. Ny ampahafantarina antsika an'io dia tahaka an'izao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa tojo ny olana sendra ny olana zay ny olana anankiray olana tena tsy vita ninina io tsy vitan'olombelona vahana io tsy vitan'olombelona vahana alevo sary ansena tsara zany alevo sary tsara hoe mandeha samokely dia samokely eo ampovoany ranomasina aiza ny avitanao andeha ilomano iverina na izy tsy hita zay afarany andeha antsinanina ianao andeha varatra tsy hitanao zay afarany ny alin-drano mamely amin'izany tsy vitan'izany ihany fa matoto mampatahotra satria le matoto ohatra ny aviany izy anatony dia hoy John matoto iry dia nahita daholo izy zareo dia inona natony raiky tahotra izy ry havana misy fiainana tena mampiraiky tahotra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao ve fa mba niaran'izany zavatra zany ohatra ny hoe hitanao hoe tsy misy intsony ny fiainako sa ve mbola ho tafavoaka ihany taloha mba manana ny lazako sy ny voninahitra ana taloha mba nisy zavatra nataoko ihany teo amin'ny fiainana nampidibolana nisy zavatra nafinahitra ana teo amin'ny fiainako zao tena foana tanteraka tsy hitanao ataonao hijoboka anaty ranomasina ianao tsy hitanao zay afarana petraka anatin'ny ranomasina ianao anaty sambo topatopa ny alin-drano matoto manatona any zany hoe atso zany misy mpampitahotra eny sambokelinao ihany koa misy manimba foana ianao efa hitaditady joro iny ozy ianao hoe efa hijoro amin'izay eo amin'ny fiainana ato ambadikato indray misy manakorotana topatopa ny alin-drano le sambokely efa mba mandeha efa tonga afivoambony mbola sy vitany hoe mbola misy manimba ihany koa ny fiainanao fa mbola misy matoto zay tena tsy azo ialana maro ny olatra hatran'izany fa mietrehitra anao rehefa
namanao anao dia ozy namanao. Ianona koa nefa niaran'izany. Ny fiainan'olona izay tantarany aminao dia ohatra ny tsy misy dikany aminao mihitsy fa ny anao ihany ny marina. Satria ny any olona any tsy miatra aminao, fa ny anao ihany no miatra aminao. Ohatra ny hoe ianao misy ny tena ampahorian'Andriamanitra, fa zao ambadika an'io arakaraky ny mahavesatra ny olana misy eo amin'ny fiainanao, arakaraka tsy mahatafajoro ny sambokelinao ny alon-drano, arakaraka ny ahatongavanao voany tena sy ahitanao ianao eto mieritreritra hoe tonga eto voany efa ho tafavoaka amin'izay, satria zao daholo ny programa rehetrarehetra teo amin'izay no nisy matoto. Mampaherana daholo ny olona mahereza nga zao kia, fa io sy vitany mahereza io. Ny olona manao mahereza indray raha ny tezera dia romotra anao. Fa iza no efa niaran'izany mba sangano ny tanana. Io samy manana ny anazy io. Ozy ianao raha mba fantatra moa zavatra niainako tamin'iny dia tsy nanao ana mahereza ianao. Ianao any amin'ny tantara aminy dia tsy hitany ataony alany ve zany ny sofiny. Satria nandreanao izy dia alany ve zany ny sofiny vao afa-po ianao. Tsy maintsy miteny izy tany rahalahy, zao rahalahy, lehilahy sy bokeriny taona izany. Fa zao tsy resaka fijangajangany eto ohatra no memendray ary gada ao anatin'izany. Ohatra no memendray ary asera ao anatin'izany. Le hoe sy bokery taona. Tsy hoe fijangajangana tenako anatin'izany. Fa raha lehilahy ohatra hoe misy zavatra nandisy fanantenanao, sy ahatra ray taona io dia tafavoaka ianao. Zao anefa ny any apôstôly mahatonga ny olana lava be. Dia arakaraka ny mahalava n'iny olana iny ny fiakaranao amin'ny fisandratana. Arakaraka ny mampanoza ny sambo sy ny alon-drano dia arakaraka ny ahatongavanao voany nahasapanao na rava ny fiainanao tanteraka misy nahatongavanao teo voany teo. Ino efa nanantenan'izao zao ino efa nisy zavatra tampoka ny tranga. Arakaraka ny ahitanao matotoam-patahotra andravan'ny fiainanao, arakaraka ny fisehoany zany zavatra rehetrarehetra zany dia mihoatra lavitra ny lanjany zanatra rehetra zany ny fisandratana ataon'Andriamanitra aminao ry havana. Halleluja! Nataon'Andriamanitra ampahery anao mihitsy androany. Nataon'Andriamanitra ampahery anao mihitsy androany. Ianao mihitsy no lazaina amin'izany. Teneno namanao hoe mba maheno ve ny sofinao e. Ka sy ho misy izy ianao hoe tsy natenenina amin'izany. Ianao hoe le mahita matoto lava eo. Ianao hoe le afovoan'ny ranomasina ny sambonao. Ianao le manantena ho tafita iny misy trotraka tamika. Fa zao lazaiko anao, na tsy vitany mahereza aza ny olanao dia hoy izy aza matahotra ary aza mivadi-po. Manana finoana fa tapitra androany ny adinao. Arakaraka ny avesatra n'olona zay natrehanao, mihoatra lavitra n'izany ny lazanao sy ny fandrosoa ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Halleluja! Arakaraka an'izany zavatra zany, fa tena mampirehitra anao hoe vita iny
toko izy teo. Filazany sarany Matthieu toko 7:4. Sangasanganan Jesosy ambony ranomasina. Taiza hono izy sangasangana? Teo ambony ranomasina zay tadidio tsara. Naran Jesosy tompo 4:4. Ary rehefa mby teo ampovoany ranomasina ny sambo kely tamin'izany. Teo ampovoany ranomasina ny sambo kely. Dia natopatopany aliny rano izy. Fanotoainy rivotra. Ary tamin'ny fambenana faha-4 amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nisangatsangana teny ambony ranomasina. Ary nanonona hita azy nisangasangana tambony ranomasina ny mpianatra. Dia raiky tahotra ka nanao hoe matoatoa io. Dia nianso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany. Aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaivo manatona anao eny ambony rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona an Jesosy. Fa nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary raha vao ilentika izy dia nianso hoe tompo vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nao taminy hoe ry kely finoana nahoana no miana any anao. Ary rehefa niakatra tao amin'ny sambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Amen. Tsy ho teka mafy. Haleluya. Jereo tsara fa milaza mihitsy ny soramandro hoe Jesosy tompo nisangasangana teo ambony ranomasina. Ny mpianatra nandeha teo afovoan'ny ranomasina zany hoe efa nandeha tamin'ny fiainana, nandeha tamin'ny fiainana, nandeha tamin'ny fiainana. Tonga eo ampovoany amin'izay eto vao tena tafavoaka. Ny fotoana zay nieritrretinao atafavoakanao iny. Kaisy natafavoaka le izy. Fa teo amin'izay vao nidirana olana. Fa zao anefa rehefa nidirana olana ilay olona teo afovoan-dranomasina atopatopany sambo kely. Dia nieritreritra izy hoe matoatoa io. Satria ny tenin'Andriamanitra momba ny matoatoa dia mampatahotra. Ato amin'ny Isaia misy an'izany. Nahoana moa zany ny mpianatra no matahotra azy. Isaia 4:10 amantarantsika hoe naninona moa zany ny mpianatra natahotra matoatoa. Aiza zany misy an'izany matoatoa zany. Amin'izay ianao sy matahotra an'ireny angatrangatra ireny intsony. Fa atoranao ny marina. Hoe naninona ny mpianatra zany natahotra matoatoa. Ndao ary jereo ny Isaia 4:10 afaka mamaky Baiboly tsara za dia anao mihaino. Andiny ny fahasivy. Isaia 4:10 dia mivaky toy izao minaran'i Jesosy tompo manao hoe taitra ny fiainantsika tany ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavinao. Mamoa ny matoatoa hitsenanao izy. Dia ireo bibilay rehetra tambonin'ny tany aingany hiala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjaka ny firenena rehetra. Ny mpanjaka ny firenena rehetra izay rehetra samy izy rehetra samy hiteny aminao hoe hay ianao koa mba efa osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao. Efa tonga tahaka anay ianao, efa navarina hoe tsy amin'ny fiainantsika ny tabianao. Mba ho ny feony valianao, kankana no ilafianao ary olotra no mandrakotra anao. Amen. Zany hoe io teny io averiko tsara ho an'izay mbola tsy nahiny teo. Eno tsara ary anjiny fahasivy. Isaia 4:10. Taitra ny fiainantsika any ambany ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavinao.
mamoany matoatoa itsenanao izy jereo bibilay rehetra ambonin'ny tany aingany hiala amin'ny zafiandrianany ny mpanjaka ny firina rehetra izay rehetra izy rehetra samy hiteny aminao hoe ay ianao koa mba efa osa tahaka anay efa tonga anay efa tonga tahaka anay ianao efa navarina hoe tsy amin'ny fiainantsita efa navarina tsy amin'ny fiainantsita ny tabianao mba amin'ny feony valianao kankana no ilafianao ary olotra ny mandrakotra anao tsy amenina zany ary tsy ho tanteraka eto kanefa izy zany teny zany efa fantatry ny apôstôly hoe ny matoatoa zany any amin'ny fiainantsita na any amin'ny elo no ahitana azy ary ny olona tonga any amin'ny elo dia tsy hainain'ireny matoto reny sy ny bibilay dia ozy izy ay ianao koa mba tonga ty ay ianao mba osaka tahaka anay ihany koa olona osaka ianao fa mody mivavabavapoana dia inona ozy izy ny ilafiana dia maninona ny olotra ozy izy kankana no ilafiana any dia ny olotra mandrakotra ny vatan'ilay olo zany le any amin'ny elo dia matoatoa amin'izay itsenan'ilay olona tonga any amin'ny elo ka ireto apôstôly reto zany mpianatra ny tombo mbola vao mianatra tenin'Andriamanitra vao nahita ny tompo amin'izay zareo nandehandeha tambony ranomasina dia inona ao anatin'ny sainy matoatoa iry fa matysika androany fa matoto avy tany amin'ny elo iny avy andeha hitsenantsika azonareo ve ny antony nampatahotra ny zareo ary ny olana ny zareo tamin'izany dia tsy vita ninina satria izy ny hitany zareo ny anatin'ny ranomasina voambony be satria efa voalaza tamin'ny Isaia fa kankana ozy izy no ilafiana ary hitafy olotra matahotra amin'izay zareo hoe zay vao tonga amin'izay ny matoto akantsika ary hitsenantsika tsy efivoan-dranomasina izy zany lay fiainana natao hoe ho tafita teo voarendrika rehefa rendrika le izy ny sainy maha-olombelona milaza fa rendrika izy ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona dia manaprofa tena rendrika amin'ny olana ry zareo satria hanaprofonsika olombelona satria isika tsy mba mitsara ny marina fa mitsara arak'izay miseho tsy mba mitsara marina Andriamanitra efa miteny aza mitsara arak'izay miseho fa mitsara marina ny marina nefa dia tsy ho hita mihitsy raha tsy misy mampianatra izy zany na tonga ny mpianatra natahotra hoe matoatoa io avy tany amin'ny elo any andeha hitsenantsika dia isika zao ve zany dia ilafika any amin'ny kankana zany dia hitafy olotra dia hiteny amin'izay zany fireneny rehetra ay ianao koa zany mba osa tahaka anay tonga ty ao anatiny fahasarotana eo voany ranomasina tsy afaka mitsoraka rehefa mitsoraka moa zany dia zareo ohatra efa mieritreritra hoe matoto itsena azy ko tsy vao maika ve batainy matoto dia alefa any amin'ny elo rehefa matsy fa niaritra ihany aloha hiaritra ihany aloha itsika zany moa dia hijanona eto dia ahoana zany amintsika olana zany raha jereny zany ianao ilay te hijoro iny ianao le mba mieritreritra hoe ho tafavoaka ny fiainako indray ny rivotra topatopany alin-drano indray ny samby kelinao ianao fa mba mieritreritra hoe mba maherihery kely ianao dia indray ny misy manopatopany rivotra indray amin'ny alin-drano ny samby kelinao ianao efa ao anatin'ny olana tratra ny tafio-drivotra sy atopatopany rano ny samby kely mbola misy miteny ihany koa ny namanao matoto iry dia ahoana aloha ny toeponao e anontany io ny namanao atsio kely misy izy ahoana ny toeponao e fa raha tenenina ohatra zao fotsiny zany toa tsy mampatahotra fa mafy tena mafy zany zavatra miatra amina any ny fo efa sy mipetraka amin'ny toerana tsy fantako fa mandeha ny andamosina misy angamba ny fo amin'izany efa mitsoka misy angamba ny fo efa makany andamosina mampatahotra anie zany ikikiky ianao vonjeo izany amonjy eo matoto efa avy tsy isy olona afaka mavonjy anao zany vao tena hoe olana matanjaka tsy misy mpamonjy
na miteny zay maherezy anao aza mivadi-po. Ahoana moa ny fosy ivadika amin'izany? Kikika anao tsy misy mandre. Fa zao nefa navesatra ny olanao iny. Navesatra ny olana nahazo ny apôstôly teto. Ola mbola voaresy lahatra amin'ny fanompo nanantena ho tafavoaka amin'ny fiainana sendrana olana amin'izay tafio-drivotra. Mbola nahita matoto. Ny anankiray koa vao nahita an'izany toa dia matoto iry. Tena ny olanao io zany dia ako fantatrao fa Jesosy mahita an'io. Halleluja. Iny zavatra fiainana nitranga teo amin'ny fiainanao zay tsy misy pahita. Marina fa tena hoe tsy fantatrosony hoe naninony ianao tamin'iny. Tena mafy ny iananao. Misy olana nolatrosa everiny fa hoe nipiasa ny banky foana raha vao misy moto mandalo. Zany indray le mpitakitrosa. Efa sy mipetraka ao amin'ny foniny intsony ny fony fa efa lasa ny an-damosina any. Fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Androany anao dia ho sitrana tanteraka eny amin'ny anaran'i Jesosy. Izy mino an'izany. Amen. Ary nareo hoe maty ve mba mandre an'izany ihany e? Mirehitra sa sy mirehitra? Ay. Amen. Zay zany. Iny olana ny lalovanao iny. Misy olona mbola anatin'ny olana. Farana androany io. Farana androany io. Mino an'izany anao fa farana androany io. Ny tenin'Andriamanitra dia haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny nofo rehetra zay tonga eto na inona marary aminao. Ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Asa-pana fitsarana, asa-pana fanasitrana. Tena ho afaka tanteraka eo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Mino an'izany ve ianao e? Atao vitan'i Jesosy tompo misy misangana ny tananao fa mino an'izany ianao. Amen. Zao ary enoy tsara tenenina manao enoy tsara hoe dia atosio kely misy izy. Asio tehaka mafy aloha. Tovy mafy ihany ny tehaka. Tehaka ray, tehaka roa, tehaka telo, tehaka be dia be. Natahotra mafy ny apôstôly satria everiny fa matoatoa avy aiza iny. Everiny fa avy any amin'ny fiainantsika iny dia hoe matotoa avy any amin'ny fiainantsika hitsenantsika tsy avon-dranomasina. Tena natahotra mafy. Olana tena tsy nahitana valiny. Olana tena tsy ahitana vahaolana mihitsy. Zay vao tena hoe raha mba fahafatesana sotra manko mahazo ny apôstôly amin'ny fotoana io tsy mamparina. Fa mandeha daholo ny saina hoe raha fahafatesana sotra izy ity tsy maninona. Fa izy ny hitantsika tsy afovoan'ny ranomasina ty fa tonga dia anysika milentika. Dia ny akanosika ankoditra ansika ihany antsika milentika anaty ranomasina. Sady tsy hita ny avansika sika. Sy atao ina to dia ao sika zany dia ao. Zay zany ny fieritreretan'ny apôstôly. Fa tsy ho tafavoaka intsony. Fa milaza aminao fa i Petera tonga dia niteny ny tompo iny. Sy matotoaka ny lazainareo akory. Marina fa atozatompany alon-drano ny samy kelsika. Marina fa voan-dranomasina ny samy kelsika. Marina fa fahafatesana ny eritreretintsika. Fa sy zay araka ny eritreretintsika akory ny marina. Fa ny tompo mihitsy iny. Fa zao dia zao ihany dia anatona azy. Halleluja. Zao dia zay na dia anatona azy. Tonga dia nanontany izy. Tompo, ianao va io? Fa anatona anao zany lazainy tenin'Andriamanitra hoe na ny ono maro aza tsy mavony ny afitiavana. Zay zavatra lazainao fa olana ao amin'ny Petera miatra aminy ahitany vahaolana io.
fa zao ny teneniny tompo raha ianao io dia ataovy manatona anao a ny namany miteny hoe mangina anao Petera fa matotoy io ny sain'ny Petera avy eo nanaiky an'izany tsy nanaiky an'izany izy ny tompo mihitsy io ny tompo io adinony Petera amin'izay ny alon-drano adino ny tafio-drivotra adino hoe voan-dranomasina izy fa tonga dia nibanzina ny Jesosy izy io lay vahaolana io lay nokatra lalina vaovao anay io lay amonjy anay tsy ho faty io lay amafany alahelo io lay amefitiavana io lay tena tianay io noho izany sy fahafatezana na antony zao olana misy amin'ny fiainako zao fa fisandratana ambadika an'izao voalaza amin'ny baiboly hatramin'izay ka hatramin'ny androany manambara fa nandeha tambonin'ny rano masina i Petera fa nahita ny tompo izy tompo raha ianao ataovy manatona anao a dia hoy ny tompo avy ary fa adiny io tsara ranomasina manonja tafio-drivotra fa mbola vitan'ny Petera iny nanainga ny tongony ny ala teo amboniny sambo anatona an'izy anatona ny tompo izy amin'izany manahoana ny finoanao zany a hiala amin'ny olana io anao androany ahoana ny finoanao afaka adonoinao ve le alon-drano zay mamisafotifotony samy kelinao afaka ho adinonao ve ny tafio-drivotra izay mitady afaty ianao rehefa hitan'i Jesosy ianao androany amin'ny alamin-teniny afaka ho adinonao ve olanao io afaka manantena ve ianao fa raha mbola izy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanao a itsy androany tsy ny faran'ny olana izay ampisy fanantenana vaovao eo amin'ny fiainana ao indray ry havana halleluja halleluja fantatrao ve Jesosy fa tianao fotoana manany olanao androany afaka ino ve anao fa zany ten'Andriamanitra zany dia afaka mamafa ny ratra amponao rehetrarehetra marina fa ny zavatra nitranga taminao a sarotra ny manadino azy sy ho adinonao izy satria ny apôstôly Petera mbola hatramin'izao mbola voasoratra foana hoe ny safotofoto fa taony nahitany an'i Jesosy a fantatra ny tompo ihany ny fomitempo anazy na dia ho anatin'ny olana azy aza mitsara araka an'izay miseho fa mitsara marina fa ny zavatra misy dia mahagaga ozy ny namany matotoy io tamin'ny voalohany teny raiky tahotra izy tena tsy hitany son'izay ele tsoraka anaty ranomasina efa ho faty ihany zany dia efa io ny matotoy tseny janao anaty ranomasina isafotofoto ary atopatopany alon-drano tsy etsika io anefa ny matoto manatony enzana mafy be zany a sofa teo nahitany Petera ny Jesosy ilay matoto zay nolazaina fa matoto iny hoe andeha ampatahotra hitondrany amin'ny elo ay olona hitondrany an-danitra ay olona nova ny fiainany ay olona nova tantaram-piainany iny halleluja zany lazaiko anao miova androany tantaram-piainanao raha mihinanao dia ho hitanao ny voninahitry'Andriamanitra halleluja za miteny aminao foana hatrany amin'ny pasika hoe aoka tsy ho adinonao ny ranomasony ana tomany ana fa avy teo inona nangatahany zaza nahazo ny Samoela kely izy avy teo aoka tsy ho adinonao a ny rany abela tamin'ny mbola sisy olona zay nalasakainy hitan'Andriamanitra hoe aiza abela rahalanao fa ny feon'ny rano mitaraina tsy abiko hita daholo io tsy hoe koa tsy sarony io fa Andriamanitra kosa anangana anao androany anangana anao Andriamanitra androany ny fananganan'Andriamanitra anao dia zavatra lehibe mihoatra lavitra tantaram-piainanao tao anaty sambo kely izay nasafotofoto ny tafio-drivotra sy ny ozan-drano mihoatra lavitra zany ny fomban'Andriamanitra na manomboka androany izy fahagagana sy fahatabeviana fahita-pity sy fahatabeviana ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy ho anao ane ny andolon'andra sy ny tsirony tany amen izy zavatra mahagaga misy asehon'Andriamanitra anao
rehefa miteny izy andraony hoe vita ny adinao a dia vita izay. Aleo an'Andriamanitra ny ambiny. Ny adinao zavatra sy azo adinoana mihitsy. Fa tantara mipetraka iny fa efa misy lamina taon'Andriamanitra amin'iny. Fa ny anjaranao androany dia mino. Fa mijeranao Andriamanitra. Miteny anao Andriamanitra. Andamina amin'ny fiainanao izy. Anokatra lalina ho anao izy. Anandratra anao izy. Anome asanao izy. Asa tena androso be mihitsy. Ary ho gaga ny olona aminao. Fa ianao ny Lazarasy teo iny hita voninahitra lazalaza tsara satria manana an Jesosy. Haleluya. Ao tsara ve sika? Ao tsara ve sika? Manana an Jesosy. Hono antaniko anao ianao anatina olana. Hitanto ve alahelonao io? Ha? Ahoana ny tenen'i Jehovahandriamanitra rehefa andresaka tamin'i Mosesy? Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko. Ha? Henoko ny fitarainany. Fantatro ny alahelony. Nidinao zao. Tsy androany tsy izy mitombo tena eto mihitsy. Maro ny olona hita fahitana eto androany jorova volombelona eto. Fa tena hoe Jesosy. Oeto mihitsy Jesosy anangana anao, anangana anao, anangana anao, anangana anao, anangana anao. Anangana anao indray Jesosy. Ny fanahy masina anangana anao. Iretra, 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 iretra no amin'an'i Jesosy. Haleluya. Vita androany aloha tapitra ny safotofotom-piainany. Miaraka amin'ny Jesosy amin'izay. Mafimafy ny miaraka amin'ny Jesosy eo ambony alin-drano. Raha ianao marina tompo androany zany fotoana tenananao hoe tompo, raha ianao marina dia ataovy manatona anao a. Inona nefa manelanelana anao sy tompo eo? Ha? Le ranomasina mampahory io ihany manelanelana eo. Io le olana io manelanelana. Fa zao manana foana viveriny eny. Manana riska foana anao hoe efa ity ihany manelanelana na zasy mazaka intsony janona ao anatin'ny samy kely ity hitomany lava. Ary ala eo lava. Anao dingana anatin'any Jesosy amin'izay a. Itenanao androany a tompo. Ataovy manatona anao a. Dia ahoana hozy Jesosy tompo? Avias. Haleluya. Haleluya. Ary efa nanatona petera dia somary solafaka kely ny tongony. Vonjeo ao tompo dia nisambory ny tompo ny tanany. Olona eto amintsika eto isa hita fahitana. Isy olona tena hiverina fitiavana voalohany. Isy olona tena iretra, 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 iretra. Haleluya. Apetra ao anaty samy kely any. Vela ho any ny samy kely. Fa zao lazaiko anao. Ny tompo any avy teo dia zao e. Rehefa niaraka tamin'ny Petera izy. Lasa izy nandeha anaty samy kely. Ao anatin'le fiainanao misy le olanao samy kely iny. Tao ny tompo mipetraka. Rehefa niditra tao izy dia ina ny zavatra nitranga. Ha? Satra ny tafio-drivotra. Androany anao anatina Jesosy tompo. Dia ao anatin'ny samy kelina amin'ny safotofoto eo mihitsy. Ao Jesosy tompo hiditra ao anatin'ny samy kelinao io. Haleluya. Rehefa miditsao izy dia misatra ny tafio-drivotra rehetra. Dia hoy ao amina milaza manao hoe aza matsiaro ny lasa intsony na misaina ny taloha. Ino Jehova anao zava-baovao aminao. Ankehitriny dia miposaka izany. Androany fotoana hitanao any tompo androany. Atsapanao an'izany hoe tena tianao marina izy. Io samy kelinao atopatopany alon-drano io sy ny rivotra mahery io izay mampatahotra anao io. Io matontolo azainao fa angatra mampatahotra anao isan'andro io. Mampioro anao io. Ny matotoy ivadika Jesosy tompo io. Amonjy anao io. Ary ny samy kelinao sa fotofotony tafio-drivotra io. Andeha ho ao aminao misy Jesosy androany ao anatin'ny samy kelinao. Ho ao anatin'ny samy kelinao mihitsy izy. Rehefa tonga ao izy dia misatra tafio-drivotra, misatra ny ozan-dranomasina fa izy fiadalana amin'izay ao anatin'ny samy kelinao.
Jesosy. Izy mitady famonjena, mitady fitsarana, fifaliana, fitiavana ao amin'ny Jesosy. Haleluya. Haleluya. Sahatra daholo ny olana. Misahatra ihany koa mitebiteby. Fiadanana tanteraka amin'Andriamanitra anao. Haleluya. Mino an'izany ve anao? Mino an'izany ve anao? Za zao tamin'ny alina nahita olona tena tsy nampoiziko mihitsy hoe nahita toro filazana sara mitady dipoka mihitsy io fony. Tamin'ny alina amin'izay nahita ananzy. Tsy haiko la isika le nitondra saina le niodikodina ny tempoly tery tamin'ny famarana na ina azoko etretra. Fananangana fanevany filazana sara ohatr'izao mihitsy izy. Tena tony koa izy anao ve te hitoro filazana sara? Efa ela ozy izy. Dia ozy aminao androany hoe nisika hoe mandeha anary amin'izao tontolo izao. Tory eo ny filazana sara. Atao mpianatra ny fireneny rehetra. Haleluya. Zay te hiakatra hivavaka any an-tendrombohitra dia mandeha any amin'izay masofiko rano. Vita ny adinao. Fa vela ny hevokao. Ahita fitsy amin'ny Jehovah Andriamanitra amin'izay ianao. Satria efa hiditra ao anatin'ny sambo-kelinao ihany ny tompo. Dia matoky azany fa ho lasa lavitra ianao. Dia hisahatra ny olanao. Ho an'izay sy mahavita amin'ny toro filazana sara manohana mafy ianao amin'ny radio sy ny tele. Toro filazana sara satria ny tompo misy efa hiditra ao anatin'ny sambo-kelinao. Mino fa hitsahatra amin'izay ny alahelo. Sahatra ny ranomaso. Fa ny tompo misy efa milaza hoe fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Ianao le safotifotiny tafiodrivotra iny tena tompo hoe anabavy avy anao fa tsy anao rala mandeha amin'izay mitoro filazana sara fa ombanao Haleluya. Ho an'ny olona tratrana olana na iza tongeto nalana vavy. Ny sambo-kelinao ve tena tsy ahitana vahaolana mihitsy? Tsy hita mihitsy izay hitodiny. Iantsinanina ve anao? Le sambo-kely eo afovoan-dranomasina. Tsy hitanao ny antsinanana. Tsy hitanao ny avaratra eo amin'ny fiainanao. Tsy hitanao ny atsimo. Tsy hitanao intsony ny andrefana. Amin'ny olana mahazo anao dia tsy mahita izay ale anao. Ohatra ny maizina aminao ty zao tontolo zao ty. Fa izany zavatra izany hijeran'i Jesosy tompo asehatra. Zany zavatra izany hijeran'i Jesosy tompo asehatra. Amin'izao ora hitenenako izao, efa ao anatin'ny sambo-kelinao Jesosy amin'izao fotoana izao. Efa mamaha olana Jesosy amin'izao fotoana izao. Raha hivatra izao ianao dia andro sy be gaga olona mihitsy. Vetivety amin'izay ianao dia hisandratra. Sy hijanona amin'ny aliny rano isan'andro ny sambo-kelinao fa ho ao Jesosy. Raha ohatra anao izany ka hoe hiasa birao, aza mieritreritra ny hiala zany. Hoe za manko ny misy manala ohatra momba anao ny tompo. Ao anatin'ny sambo-kelinao izy. Eo amin'ny fiainanao mihitsy izy manavaka ny ratsy rehetrarehetra. Tonga ao anatin'ny sambo-kelinao izy androany. Sahatra daholo ny olana rehetrarehetra. Sahatra ny ranomaso. Sahatra ny olana. Ilay zavatra nampalilonao iny. Soloy amin'ny Jesosy dra iny manomboka androany. Dia ho hitanao ny voninahiny. Nareo anatin'ny tokantranao dia fifaliana foana amin'izay. Hoany amin'izay ny matavy. Sotroy amin'izay ny mamy. Fa ny tompo misy efa nanambara fitiavana anao hoe avy aty. Haleluya. Ozy aminao vita androany ny ady. Sy mila olona mitomatomany eo tsony. Fefa nivaly ny ranomasobe anao iny. Tsy mila olona manao tarerasy intsony. Tsy mila anao manao tarerasy intsony. Tsy mila anao mana be maso intsony. Fa olona mitsikitsiky tsara. Olona manana an Jesosy araka amin'ny tompo izany ve dia analava molotra e. Tenenina manao ny molotra anao mba mboary hoe tenenany koa izany fijerinao hoe mba amboamboary amin'izay. Dia teneny misy
rehetra izy hoe miaraka amin'ny jesosy zany mitsikitsiky amin'izay. Eto jesosy tompo riavana, eto jesosy. ho aza mangeta eta hitory filazany sara, mandehana amin'izao tontolo iny filazany sara, atao mpiatra ny firenena rehetra fa mombanao jesosy dia ho feno fahombiazana ianao. Ianao izay ao anatina olana, mitsatra ny olanao fa jesosy efa ao anatiny samikelinao. ho an'izay te rehetra amin'ny fanimpona, mandehana amin'izao herinao zao fa mombanao jesosy tompo. Aza matahotra, aza kivy, fa ny tompo mihitsy efa nilaza fa ombanao izy. Ianao efa sekrera dreraka teo iny, manomboka androany, sangana ianao, mirehatra anao. Satria avelao any amin'izay ny olana anaty samikely iny, fa efa nisatra izy. Iza nampisatra an'iny? Jesosy. Mato izy nampisatra an'iny. Efa hitransehatra izy zay afenanao. Efa hitransehatra izy zay. Efa hitransehatra izy zay. Efa hitransehatra izy. Efa hitransehatra izy. Efa hitransehatra afenanao Jesosy manomboka androany. Hallelujah! Mino salvenao. Apetrao amin'ny Jesosy misy ny olanao. Fandresena lehibe ho azonao androany. Ataovy an'izao ny fonao hoe misokafa amin'izay ianao ry foko, hiara ihany amin'ny Jesosy amin'izay isika, fifaliana foana amin'izay. Tenena amin'izay hoe, ataovy an'izao ny fonao dia tenena hoe Jesosy afantanao daholo ny zavatra ato anatiny tsy ato a. Mino fa maly ianao, fa noho ny amin'ny teninao dia mandefitra ihany aloha za. Noho ny amin'ny teninao dia le feniko avokoa zany. Ianao malala ny zavatra ato anatiny ty foko ty a. Ianao malala ny zavatra ato anatiny ty foko ty a. Ianao hiady ny adiko a. Fa za kosa nresy androany. Vita androany ny adinao. Hoy Jehova manao hoe ampionony ny oloko. Lazao amin'ny Jerusalema. Zao hoe lazainy Andriamanitra ao. Vita ny adinao. Fovela ny elokao. Andray fitahinan roy avela amin'ny tenan'i Jehovah ianao. Faly ny ady zay natrehanao rehetra. Amen. Sangany sika dia sandrato ny taninao a. Saotra ny tompo sika. Misaora anazy anao satria niditra ao anatin'ny samikelinao izy. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Tohiteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arahinao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadiny manisy j'aime, miabonné ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao.